Vavaon'ny finoana etsika lehibe no tanterahana amin'ny Afrika Masada be amin'ny alahady ho avy izao satria dia ivon'ny fankalazana ny tsingerin-taona ho an'izany fiangonana izany alahady ho avy izao ny fandaharam-potoana rehetra dia hanasana ny zanaka ny fiangonana. Ny antony atongavana eto amin'ity plateau ity dia mampafantatra antsika ny amin'ny fankalazana ny ivon'ny fiangonana FJK Masada be vaovao izay tanterahana ny faraka amin'ny 20 ny volana Jolay taona 17 izay tarihan'ny synodam-paritany ariva faradrano mpitandrina sy ny komity ary ny biraon'ny fiangonana ny kristiana rehetra eto amin'ny fiangonana. Ny zavatra ho tanterahana amin'izany moa amin'ny maha-ivony azay dia anentanana antsika rehetra mba samy trotro ambavaka sy ho tonga ny amin'izany fanatanterahana ny ivony zany. Io anivon'ny synodam-paritany dia ho tanterahana ny faraka amin'ny 20 ny volana Jolay 17 zoma io amin'ny 7 maraina tarihan'ny synodam-paritany. Fa ho an'ny fiangonana reny sy ny zanak'ampelezana kosa dia nitanterahana ny alahady 17 ny volana Jolay 17 sy 2 dia manasa antsika rehetra zanaky ny fiangonana ary manantena ihany koa ho antsika zanak'ampelezana rehetra naizanaiza toerana misy atsika mba samy ho avy isika amin'ny fotoana io dia tsarovy ny fanevantsika ry hafana dia ny amin'ny hoe manangana famantaran-dalina ho anao ianao manorena tsangam-bato sainy tsara ny lalana efa voavoatra dia ilay lalana efa nalehanao. Jeremia 3:30 ny andinin'ny 3:20 tapany voalohany dia miratro atsika rehetra dia tongava maro dia apetraka ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra ny fotoana sy izay rehetra tanterahantsika. Miratro indrindra tompoko.